Ary irarina soa anaty ity fotoam-pivavahana ataontsika ity mba samy atsapa ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainan'ny rehetra. Alleluia. Ho voninahitr'Andriamanitra izany. Andao tsika hivavaka avy hatrany ametraka ny fotoan'androany mba ho tain'Andriamanitra tompoko. Apetrao amin'ny fonao tananao dia hivavaka tsika. Tompo Andriamanitra, rainay mandrakizay mandrakizay. Misaotra anao zahay no ty fotoam-pivavahana androany maraina ity. Ary mankasitraka anao fa hanompo anao amin'ny fonay manontolo tokoa zahay. Tsy vadika aminao zany zahay ary tsy ala aminao. Fa hanompo anao hatramin'ny farany. Ahery dia ahery aminay ny tananao ao anaty ity fotoam-pivavahana ity. Ka ny marary rehetra ho sitrana. Ary izay manana olana amin'ny andro amin'izao andro zao ho vonjenao izy. Ahafafako ny rano Jesosy hoe ho aminay rehetra ny fiarovana fandresena ho anay. Matoky anao Andriamanitra izay miasa zahay. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Dao mbola hiteka mafy antombo isika rehetra. Raha mbola misy mafy zany dia ataovy ihany. Ataovy ihany, ataovy ihany, ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleluia. Dia ny voninahitra moa ho an'Andriamanitra irery hatrany hatrany. Tena hanompo ny tompo amin'ny fontsika isika. Alefa aza tompoko. Alleluia. Alleluia. Dia mbola faly miarabantsika rehetra andray androany tafaraka atao anatin'izao fotoam-pivavahana izao andray avy amin'ny tompo ianao androany atsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ianao androany tsy tahaka ny idiranao teto nandananao mody androany fa tena hoe ho feno an'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Ny ahatongavantsika eto moa dia hideran'ny tompo dia andao tsika tsy andry ela fa andao tonga anatitra fanatim-pakalazana eo anatrehany amin'ny alalan'ny fiderana androany. Andiza ho an'i Jesosy ianao androany. Certo Tompo, eto ikartanao, eto izay anao-tsanao, muramu-ramu magdalianao, tena silamu, mula misurau, dinawanau, tanati fiderata, liwanau, upagalazana, muramu-ramu magdalianao, tena silamu, dipapunau, misaotra Tompo ea, misaotra Tompo. Não pego de funai, não. Tiras como não sai. Sana que as mafuia não é. Sabe sócio. Era uma fia não. Suguei todo no meu lado. Nada na pensa que não é. Quando eu fui na casa, Jesus. Quando eu fui na casa, suguei todo no meu lado. Vilani usava baweya, valiniana caminau, e o ficava na zona com sorte papá, paega na o, libera da casa, libera na o, com sorte papá, paega na o, libera da casa, libera na o, libera. Quando eu falo já tá na minha, porque todo mundo tira de um samba baweira, aliviar a caminhar, e o pijama na canal, canção da papá, vai
samia makatoradaotsika tompoko ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery hatrany andoatsika amin'izao fotoana izao a anokana fotoana ahafahantsika manao vavaka mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra ka ao anatin'ny fotoana anaovantsika vavaka mandohalika io dia amafisitsika ny fanolorantsika ny fiainantsika mba ho an'Andriamanitra. Amen na mba tokatsika tena hanompon'ny tompo hatramin'ny farany ary mba tsy hemotra mihitsy isika na hiverin-dalana. Amen na amin'izao andro mangatsika izao a dia maro amintsika kristiana no voelingelina tsy mavita vavaka toy ny fanao hatramin'izay. Androany zao raha tokony fo maraina anao anomana fiainanao amin'ny alalan'ny vavaka dia tsy tafafo maraina ianao fa taraiky be. Raha riva zao mety tsy hay anke hoe mbola vita vavaka ve anao sa tsy vita vavaka dia eo mason'Andriamanitra inona no hitsaran'Andriamanitra anao raha ohatra ka nataonao ambany zavatra ny vavaka ilay endrika anankiray ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Noho izany dia andeontsika iaraka vavaka zany zao dia tena hanolotra fiainantsika ho an'ny tompo, tena ambarantsika amin'Andriamanitra fa hanompo azy hatramin'ny farantsika, tsy verin-dalana mihitsy isika, tsy hemotra mihitsy isika. Amen na tonga zany dia angatantsika tonga dia andohalika vavaka na matsika hankio zany andohalika vavaka eo amin'ny toerana misy atsika samy vavaka izy. Ateo vao mifono manontolo zao vavaka irantsika manao zao. Samy vavaka izy dia asandrato avy dia avo mihitsy ny feonao. Asandrato avy dia avo ny feonao aseho fa tena mangetahita ny tompo anao. Samy vavaka izy tompoko. Amafiso ny fanekenao amin'Andriamanitra ary toeriny devoly izay tsapanao hoe manengelina ny falorantenanao, manengelinanao mba tsy handroso ho an'ny tompo. Toera amin'ny anaran'i Jesosy izy. Epivavana tsakany ny tananao dia tena mivavah amin'ny folo rehetra ianao. Nandao anao elao raiko zao dia teo tiao maniry ankina tratrana zao dia teo tiao atsakany ny tananao fitamiao zakio malalo rasonita nako fitamiao zakio malalo rasonita
dia isoratsen'Andriamanitra izay fotoana nafantsika niaraka nandoalika ny vavaka teo izay ny voninahitra dia ho antompo iriheriana andre ny teny'Andriamanitra isika ka dia ankatantsika reto namantsika reto akatoerana avy hatrany zany. Sokafy ny baibolintsika rehetra tompoko Exodus 4:12 no vakina dia 9:17 ka hatramin'ny 9:20 toy izao no voasoratra ao. Exodus 4:12 9:17 aroy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. 9:15 aroa Jehova tamin'i Mosesy nahoana no mitaraina amiko ianao la zaho amin'ny zanak'Israely mba handroso ary angao ny teanao dia ahinjiro ambony ranomasina ny tananao ka zaroany rano dia andeha hamaky ny eo afovoan'ny ranomasina mandiha ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro zao anamafy ny fony Egyptianina ka hiditra aniantsika azy izy dia ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesiny sy mitaingitsovaliny dia ho fantatry ny Egyptianina fa izao no Jehova rehefa ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy mitaingitsovaliny. Filipiana 4:4 dia 9:9 sy 7 no vakina indray amin'ny anaran'i Jesosy ka toy izao no voasoratra ao. Aza manana inona inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ry fiangonana manarika ity fotoam-pivavahana ity sy anareo izay any amin'ny tokantrano misy anareo any amin'ny alalan'izay teny'Andriamanitra no vakina izay zany no hiteny amintsika Andriamanitra. Amen na ka elo tsara zao teny ambara amintsika rehetra izao. Efa ao anatin'ny vaninandro farany isika io. Averiko indray hoe efa ao anatin'ny vaninandro farany isika io. Ny profozany dia izao efa tanteraka daholo reo famantarana manambara ny mahandro farany ny andro farany. Zao mihitsy ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 4:20 ao dia vakitsika ny 2:3 sy 4:3 ary ao tsara ke voasoratra hoe vakiko ato amin'ny écran le izy ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy raha vao manaraka ny ratsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Zany hoe ny aviavy zany rehefa amin'ny andro mangatsika amin'ny andro rinina mihitsana ny ravina dia rehefa akaiky toka ny lohataona dia mitsimboka indray le ravina mitsimboka le sampana dia hoy ianareo raha vao mitsimboka ny sampany mitsimboka ny raviny dia fantatrareo fa efa akaiky tokoa ny lohataona tsy mbola tonga fa efa akaiky ny lohataona. Dia 9:13 dia tahaka izany mihitsy dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo zany rehetra hitra zany dia aoka fantatrareo fa efa akaiky mbiam-baravarana izy. Raha vao hitanareo sy reny sofinareo ny fahatanteran'ireo famantarana nambarako taminareo mielon'ny farana ty zao tontolo zao ty na mielon'ny aviko dia aoka fantatrareo Jesosy fa efa mbiam-baravarana ao.
Zany hoe zao tsika miteny zao zany ty fa eo ambim-baravarana ny tombo Jesosy. Profo zany akio dia zao ny olana sy ny ady mampahory zay misy ankehitriny no profo ray lehibe ihany koa fa efa ao anatin'ny vaninandro farany isika. Efa tanteraka ilay teny nataon'ny Paoly apôstôly any amin'ny Timoty faharoa 2:7 hoy izy, ko fantatrareo zao. Paoly no teny anty tany aloha be tany no nahatsindrim-panahy izy, nahazo teny avy amin'Andriamanitra izy. Ko fantatrareo zao fa any aparany ihany zao vaninandro zao mihitsy no tiany ambara amin'izany. Fa any aparany ihany dia isy andro mahory. Ry havana malala, fa mihitsy ange ny fiainana ankehitriny raha oharina tamin'ny fiainana teo aloha amin'izao vaninandro diavintsika izao, tsy hoe voandroany na voamaly fa efa elaela ihany no sehon'ilay izy, efa tsapany olona hoe tena misy fahoriana tsy ho zaka lanjainy intsony eto ambonin'ny tany. Ny rapitsy moa zany dia tsy mbola fantatsika hoe tatakiny ahoana ny herin'ilay fahoriana, fa ny fisian'izany rehetra izany ry havana no famantarana fa efa ao anatin'ny vaninandro farany isika. Noho izany amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia mampaherantsika rehetrarehetra tonga eto aho hoe aoko hitandrina tsara isika malona ny zavatra iainantsika amin'izao vaninandro zao. Aoko hitandrina tsara isika mba tsy ho lavo ary indrindraindrindra mba tsy emotra, mba tsy hiala amin'i Jesosy mihitsy. Tsy zany mantsy fa amin'izao vaninandro farany zao dia miasa mafy farany izay tena mafy ny diavoly, manakivy ny mpivavaka, manakivy ny olona manompo an'Andriamanitra ary manao izay hitomana ny mpivavaka na hoe hitomana ny olon'Andriamanitra mba hiala amin'i Jesosy mihitsy. Ka noho izany hoy aho hoe mila mitandrina be mihitsy isika. Zao ny teny nataony Paoly apôstôly Korintianina 2:10-12. Hoy izy, fa aoka fantatrao zao fa any aparany ihany dia isy andro mahory. Zay aloha Timoty aloha fa Korintianina 2:10-12. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Paoly zany dia natsapa hoe possible mihitsy, tena possible hoe ny olon'Andriamanitra izay miaina amin'ny andro farany dia hiemotra, hiverin-dalana, hiala amin'Andriamanitra. Ka dia hoy izy hoe mitandrema ianareo. Timoty 2:7 dia mbola niteny toy izao Paoly, fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana hoy izy dia hiemotra finoana ny sasany, manaiky fanamamitaka sy fampianarana demonia. Zany hoe Paoly zany dia natsapa hoe possible mihitsy hoe ny olon'Andriamanitra, ny olona manompo an'Andriamanitra io dia possible hoe hiemotra, hiverin-dalana, hiala amin'i Jesosy. Possible hoe anaiky fanamamitaka, anaiky ny fampianarana demonia. Amin'izao vaninandro zao tokoa nge ry havana malalaka mitsoka ombieny karazana fampianarana, tena hoe karazana fampianarana, karazana toroteny. Ary raha tsy mandinika isika, tsy mitandrina tsara dia hiazakazaka ho any amin'ireny toerana ireny, satria heverintsika hoe any masoantsika. Kanefa tantarako aminareo fa zany rehetra izany no hitranga eto ambonin'ity tany ity ho fanambarana fa efa ao anatin'ny vaninandro farany isika. Zay mahatonga mampahiranareo hoe aoko hitandrina tsara.
sao lavo aoka hitandrina tsara sosanatrika emotra sy ala am' Jesosy isika fa nisany olana lehibe maso ny olona rehetra rehefa mantsika vaninandro farany izy dia ity maso ny olona rehetra ity ny fanahina ny tahotra ny tebiteby mitsanga eo fiainana zany no ny fahoriana fara zay mafy ateraky ny crise sosialy eto ambony ty tany ity ary ny eo ambaty io crise sosialy io dia tsy akory fa ny devoly Andriamanitra efa nylobavy efa nyteny any amin'ny apokalypsy 2:20 hoe loza ho an'ny tany fa nidina ho any aminareo ny latsaka any aminareo any ambony tany ny devoly tezitra mafy izy masika dia masika izy satria efa fatany fa kely sisa ny andro anaovan'ny mission eto ambony ty tany ity dia io devoly io zany no fotony crise sosialy tena hoe mafy be eto ambony ty tany ity ary mampahory faran'izay mafy indrindra eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona dia zay no mahatonga ny olona ao anatin'ny fanahina ao anatin'ny tahotra ao anatin'ny tebiteby ary manahy sy matahotra ary mitebiteby izy hoe inona no hoaninay raha zao no mitohy inona no tafianay raha zao ihany koa no mitohy anao ahoana ny mety ho fiafaranay raha ohatra ka mbola mitohy zao fahoriana entin'ny crise sosialy na entin'ny devoly izao ry fiangonana zao vaovao mafaly entiko anareo mivavahantsika rehetra mba hisokatra amin'ny mason'ny fanantsika amen mivavahantsika rehetra ary mivavaha amin'ny fotsika manontolo mba hisokatra mason'ny fanantsika fa isika io ry havana no Jesosy Kristy zay fanekentsika ho tompontsika ho mpamonjy antsika no Jesosy Kristy zay fa mitoetra ato anatsika dia antsoina hoe olon'Andriamanitra isika ary antsoina ihany koa hoe zanak'Andriamanitra isika dia izao amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika sy amin'ny maha zanak'Andriamanitra atsika dia tsy maintsy mandray an-tanana atsika ny tompo Andriamanitra amen amin'ny Andriamanitra mantsy tsy mitovy amin'ny olona rehetra isika io zany no antony nahatonga azy ny teny tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany Isaia 5:7 andao nge vakila zay teny zay Isaia 5:7 zao no lazain'i Jehova ny ray masin'Israely dia ny namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy no antanio ahy inona ny zavatra ho avy antanio azy zany hoy Andriamanitra fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho aditiko ihany amen itsika tsiraray avy io na iza ka efa tonga olon'Andriamanitra efa tonga zanak'Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy dia zao ny marina adidin'Andriamanitra isika andraikitr'Andriamanitra isika amen ka na dia misy tokoa aza ny fahoriana amin'izao vaninandro diavintsika zao noho ny crise sosialy misy maneran-tany zay devoly ny eo ambadika dia zao no ambarako amintsika rehetra efa vonin'Andriamanitra andray adidy atsika andray andraikitra atsika tsy rery zany ianao eto ambony ty tany ity amen fanampin'izany fantatr'Andriamanitra tsara nge ny zavatra efa misy amin'izao vaninandro zao sy ny zavatra tsy maintsy hisy amin'ny andro farany efa fantatr'Andriamanitra ny fisian'ireo olana sy ireo ady efa fantatr'Andriamanitra
ny fisiany fahoriana zay fahoriana faran'izay lehibe mafy indrindra eto ambony ty tany ity amin'ny andro farany efa fantatr'Andriamanitra daholo zany izy mihitsy aza no efa nteny zao ny teny Jesosy a isy fahoriana lehibe tsy mbola isy toy zany ety ambony tany isy fahoriana lehibe tsy mbola isy toy zany ety ambony tany fa zao atrentsika zao zany rehefa tena diniko a dia fiandohan'ny fahoriana fotsiny andro zao andao dia vakitsika ny Matthieu 7:20 hoe Matthieu 7:20 dia vakitsika ny andininy 1:20 fa amin'izany andro zany dia isy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy to azy hatr'izay ny andohany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsy isy intsony dia ary amin'ny andiny 9 fa zao zavatra iainantsika ankehitriny zao amin'izao taonjato 1:20 taona 17 zao taonjato 1:20 sy taona 17 zao dia mbola fiandohan'ny fahoriana ihany zao fa izany rehetra izany izy no fiandohan'ny fahoriana tsy maintsy isy zany fahoriana eto ambony ty tany ity ho mafy be ny herin'ny fahoriana io fa fanombohana fotsiny zao noho izany dia miteny amintsika Andriamanitra hoe aza mitebiteby ianao aza matahotra ianao aza manahy ianao fa amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao sy amin'ny zanak'Andriamanitra anao hoy Andriamanitra ho raisiko an-tanany ianao ho raisiko adidy ianao ho raisiko andraikitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amintsika rehetra zany amena dia akoatra zay teny nambarako zay a zay teny efa naloka vavan'Andriamanitra dia nampitondra faminaniana ihany koa ny tompon'Andriamanitra tsy to fa tsy maintsy andray mesura izy ny amintsika amin'izao vaninandro dia avintsika izao inona ho ianao no ataon'Andriamanitra amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia tsy maintsy ho avahana ianao zay le mesura raisiny tsy maintsy ho avahana ianao avahana tahaka andreo mpamboly manavaka ny vary amin'ny tsiparifary avahana tahaka andreo mpiompy manavaka ny odry amin'ny osy andao ke vakitsika ny voalaza atao Malaky 3 hoe dia 9:40 ary tamin'izany zay natahotra an'i Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy ary Jehova niainoka nandre izany ary nisy boky nosoratana teo anatreny ho fahatsiarovana zay matahotra an'i Jehova sy zay mihevitra ny anarany andefa 7:40 ary ho rakitra soa izany ireny amin'ny andro zay ho tendreko ho Jehova tompony maro ary ho antra azy ao toy ny olona antra ny zanalahy zay manompo azy 9:40 ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy rovina no tanteraka io teny io rovina no tanteraka io faminaniana io ho tanteraka io teny io ho tanteraka io faminaniana io amin'izao vaninandro zay ambara amintsika hoe vaninandro farany zao amena araky ny nambarako tiary aloha zao zany no fiandohan'ny fahoriana ahoriana kely zay tsy mbola fantatra hoe manomboka rovina ny tena hipoka ty raharaha ity fa isy ny tena fahoriana faran'izay mafy faran'izay atao hoe tsy zaka ny olombelona lanjaina ary ny olona rehetra mihitsy no iaran'izany satria zay mandro farany andro farany ny olombelona rehetra no iaran'izany vokatry ny crise sosialy devoly no miteraka ny crise sosialy mampahory ny olona io fa zao ny teniko aminareo le teko terem-boalohany aloha aza matahotra aza mitebiteby aza manahy fa andray adidy sy andray andraikitra atsika Andriamanitra ho tanteraka amin'izay manao amena mafy be zany fanampizay dia aza matahotra ihany koa aza mitebiteby ary aza manahy fa io faminaniana
nampitondraina ny malakam-paminany io amin'izao vaninandro misy antsika izao no ho amarin'Andriamanitra izany. Amin'izao no anatantaran'Andriamanitra izany. Ho havan'Andriamanitra ianao. Ho havan'Andriamanitra ianao. Ho tanteraka amin'ny tsirehetra ne izany e. Amen. Alleluia. Io Andriamanitra io nge ka tena arabaky teny a mandray ady tsy andraikitra ary mandray atanana ny olona izay tena manompo azy, ny olona izay tena zanany. Raisika ohatra ny tantaran'ireo zanak'Israely. Nisy fotoana ireo zanak'Israely ireo a dia tojo olana sy ady tena hoe nampahory, tena hoe nampijaly ny fony sy ny saina. Le izy mo tantaraina ka dia ohatrany hoe zava-maivana amintsika. Fa raha itsika tokoa no niaran'izany a dia tena eny ny ainao mihitsy hoe tena mampahory sy mampijaly eritreritra zava-nisy. Satria niala tany Egypta ireo zanak'Israely, niala tamin'ny orakoram-pandresena, orakoram-pifaliana, tena hoe tao anaty niara-vono, kanto sy naposina, tapoka be tamin'izy ireo, tonga teo lohany ranomasina mena ry zareo. Fa iny ty dia solalana ve tsika? Vony tambery-tany ve tsika? Ohatray, ahoana no atao? Ranomasina mena ny eo anoloany, tapotapoka teo ihany koa. Rehefa nitodika ry zareo dia nahita ny Egyptianina, ny miaramila Egyptianina zay notarian'ny Farao miazakazaka miaraka amin'ireo kalesy zay notarian'ny soavaly mba amabo azy ireo teo alohan'ny ranomasina mena. Tantaraka dia tantaraina ilay izy a, fa raha antsika zao no niaina tamin'izany fotoana, niaina tamin'izany fotoana niainany zanak'Israely izany, dia tena possible mihitsy ny ilazana hoe tena oro ny fonao, tena mijaly ny fonao. Ho aiza ny tany aleha, aiza ny tany ombana, anahoana ny mety ho fihevarantsika amin'ity andro androany ety. Fa izao no nampahery ry havana, izao no nampahery. Satria olon'Andriamanitra ny zanak'Israely ary rehefa azo tokoa dia noraisin'Andriamanitra ny adidy sy ny andraikitra ho famonjena azy ireo. Tsy navianan'Andriamanitra ho resin'ny olana sy ny ady mampahory mihitsy ny zanak'Israely. Ary nasehon'Andriamanitra fa tena olon'Andriamanitra tokoa ny zanak'Israely. Teo anatin'izany rehetra izany dia nijoro Mosesy mpalompon'Andriamanitra mpitarika. Zao ny tena natao Mosesy tamin'izany. Ry zanak'Israely ô, vava-mafaly no ambarako aminareo. Olon'Andriamanitra daholo isika rehetrarehetra ireo. Noho izany aza manahy, aza matahotra, ary aza mitebiteby, na dia ranomasina mena aza ny eo alohantsika eny, na dia efa akaiky dia akaiky azy a ny miaramila amin'ny Farao mba amabo antsika eto amin'ny toerana ety. Olon'Andriamanitra ianareo, ka aza mamonjy ny tenanareo samy rery zany ianareo. Tsy mahavoavotsy tena zany tsika. Ahoana moa ny fomba amonjentsika tena? Ranomasina mena ny eo anoloana, miaramila Egyptianina ato afara. Fa zao fotsiny ry zanak'Israely ô, manana finoana fa maha-olon'Andriamanitra atsika dia tsy maintsy hamonjy atsika Andriamanitra. Amen. Jehova hiady ho atsika rehetra fa isika aokangina. Andao ke vakitsika voalaza Exodosy toko fa 4:10, 17:10 sy 7:10. Aroa Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova zay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy hitanareo tsony mandrakizay. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Amen. Alleluia. Dia nalefitenenana ihany koa Andriamanitra tamin'io andro nisy ehon'ny fahoriana faran'izay mafy zay nidonina tamin'ny zanak'Israely io. Hoy Andriamanitra, ekena fa ao anatin'ny fanahiana ianareo,
ao anatiny tahotra ianareo, ao anatiny tebiteby ianareo, nolay ranomasina mena manakana anareo sy nolay ekiptianina zay manesika anareo vato afara. Fa izao no teniko, ry misesy eo, ry misesy mpanompoko ao, zao no afatra apetrako aminao, ampahirezo ny zanak'Israely rehetra mba tsy ho kivy, ampahirezo ry zareo, ary lazao amin'ny zanak'Israely mba androso foana na dia ranomasina mena ary ny eo anoloana, satria efa fantatro amin'ny Andriamanitra ny tokony atao ho famonjeko ny zanak'Israely oloko. Dia andao efa kitsika ny Exodosy 4:12, 15:12 hoe ary o Jehovah tamin'ny Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy, ary angao ny tenao dia injoro ambony ranomasina ny tananao ka zarao ny rano, dia andeha amaky eo voan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Arido izao anamafy ny fony Egyptianina ka hiditra hanentsika azy izy, dia ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramila rehetra mba nikalesiny sy mitaingitra valiny. 15:12 dia ho fantatry ny Egyptianina fa izao no Jehovah rehefa ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy nikalesiny sy mitaingitra valiny. Riavanao androany zany aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra, dia io nataony Mosesy io no ataoko aminareo. Inona ho ianao natao Mosesy? Nampaherina ny zanak'Israely izy, nanentana ny zanak'Israely izy mba tsy hanahy mihitsy, tsy atahotra mihitsy, ary tsy tebiteby mihitsy, na dia efa andohalika ary ny rambary araka fomba fitenintsika malagasy azy. Ary ny natao Mosesy akio dia nanentana zanak'Israely mba hanana finoana fa Andriamanitra tsy maintsy amonjy ny olony foana. Dia takizay ihany koa nataoko anareo, miandoha zao fahoriana satria efa manitsaka ny vanandro farantsika, ary aoriana kely ao dia ho tsapatsika, ho hitatsika ny tena herin'ny fahoriana io hoe miamafy vokatry ny crise sosialy zay azo lazaina hoe devoly no ao ambadika. Fa izao ry havana malala, Andriamanitra efa nanomana fotoana andraisana tanana atsika, andraisana andraikitra atsika, arengany ka mity androandroany ety izany fotoanan'Andriamanitra izany. Zay matoka atsika ho tsy tokony hanahy, tsy tokony hatahotra, ary tsy tokony hitebiteby mihitsy. Ambony izany Andriamanitra efa vonona andray mesura izy fa ho havan'Andriamanitra tokoa isika. Ty fahoriana zay iseho eto ambony ty tany ity nge ka iombona ny olona rehetra, tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany, tena iombona ny olona rehetra, fa misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny namonjena ny fanahintsika ka natoka antsika antsoina hoe zanak'Andriamanitra, antsoina hoe olon'Andriamanitra. Fa dia ho hitanao ny hery ny voninahitr'Andriamanitra zay asa eo fiainantsika rehetra. Asio teka faran'izay mafy tompoko. Amen. Dia iverenantsika indray ndray nambarako ty ary aloha, anisan'ny olana lehibe mahazo ny olona rehetra rehefa manitsaka ny vaninandro farany izy dia ity: ny fanahina, ny tahotra, ny tebiteby. Manay ny olona rehetra hoe raha zao no mitoy, raha zao no mitoy, ary tsy maintsy toy io. Inona no hoaninay, inona no sotronay, inona no tafinay, anao ahoana ny mety ho fiafaran'ny fiainanay. Dia zao no teniko aminareo tsy mitovy amin'ny olona rehetra isika tonga eto io. Isika averiko indray olon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Dia maha olon'Andriamanitra atsika, maha zanak'Andriamanitra atsika, dia mbola tiako mafisina foana fa efa nampitona faminaniana Andriamanitra ho iao. Isaia 45:11. Fa ho adidin'Andriamanitra tsika, ho andraikitr'Andriamanitra isika.
efa anampitindra faminaniana ho iaho ny tompandriamantsika fa dia ho avany isika amin'izao vaninandro misy antsika izao. Ary zany no antony natokan'i Jesosy ny teny anty-teny ity. Sokafa ny baibolinao Matthieu 5. Matthieu 5 ho Jesosy eo amin'ny 5:20 aloha toy izao ny voasoratra. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotroanareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va ary ny tena noho ny fitafiana. Dia eo amin'ny 2 eo amin'ny 5:20 sy 7:20 amin'izay dia zao no afatra lehibe apetrak'Andriamanitra amintsika. Hoy izy 5:20 tsy njovy ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitoana ho any antsopotra ireny ary ny rainareo izay ny an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra ny ireny va ianareo? Arisa ao aminareo na dia manazy no mahay manampy ny andro iainana na dia kely monja azy. Tena mampaherantsika mihitsy Jesosy mandresy lahatra antsika mba hitombona ny finoantsika fa ny Andriamanitra raintsika dia andray an-tanana antsika, andray aditsy, andray andraikitra. Ny Andriamanitra izay raintsika dia anavaka antsika amin'izao vaninandro izao. Ho Jesosy mba hajereo ireo olona ny voromanidina, ny fody, ny tsikirity, ny goaika, mba jereo tsara izy ireny, tsy mba mamafy izy ireny, na mijinja izy ireny, na mitaona ho any antsopotra izy ireny, fa dia hiaranareo mahita fa velona tsara ary mahatratra ny taonany arabaky teny. Avy amin'izy zany ho Jesosy. Avy amin'izy zany dia ho Jesosy hoe aoka fantatrareo fa ny rainareo izay any an-danitra kely mamelona azy ireny no miantoka fiainan'izy ireny. Tsy mainka fa ianareo izay fa novidin'Andriamanitra ray tamin'ny alalan'ny rako izay nalatsaka tombony azy fijaliana. Sarobidy amin'Andriamanitra ray ianareo, sarobidy amin'Andriamanitra ray toy ny anak'Andriamaso anareo. Ka raha namelona voromanidina izy dia azo antoka fa amelona anareo ihany koa. Ka esory ny tahotra, esory ny tebiteby, esory ny fanahina hoe inona no hoaninay, inona no hoaninay, inona no hoaninay. Manana an'Andriamanitra ray anareo izay antoka ny fivelomanareo. Marina zany ry havana. Dia amin'ny 7:20 ary nahoana no manahy ny amin'ny fitafiana ianareo dia nio tsara ny faniriny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona tao amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaky ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahatra any an-tsaha izay any anio ka tsy ao am-patana rampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainka va ianareo ry kely finoana. Ho Jesosy mba jereo ny faniriny voninkazo any an-tsaha. Amin'ny karazany ireo voninkazo ireo, ao ny glaïeul, ao ny pika, ao ny rose. Rose ary mbola amin'ny karazany rose mavokely, rose fotsy, rose mena sisy. Na dia Solomona, ilay lehilahy endry, mendrika hitafy ny tsara indrindra aza tamin'izany fotoana izany, tsy mba nitafy tahaky ny anankiray amin'ireny akory. Jereo tsara fa ahitra, alaina anio, dia tsy ao am-patana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy ireny. Tsy mainka va fa ianareo izay fa olon'Andriamanitra, ianareo izay fa zanak'Andriamanitra, ianareo izay olona sarobidy amin'Andriamanitra toy ny anak'Andriamaso. Noho izany indrindra dia aza manahy, aza matahotra, aza mitebiteby ny amin'izay hotafianareo ianareo amin'izao vaninandro farany izay ahitanareo fahoriana izao. Aza matahotra, aza mitebiteby, aza manahy ianareo fa ny rainareo izay ny an-danitra no tsy maintsy hiay anareo. Alleluia, alleluia. Ry havana malala, ry fiangonana toka manarika ity fotoam-pivavahana ity,
ianareo izay manaraka zao fitaom-pivavahana izao any atokantrano any. Meteza tena iova fijery ianareo, iova eritreritra ianareo. Meteza tena iny zato isanjato ianareo. Fa isika izao no Jesosy Kristy hoy ao zay fanekentsika ho tompontsika sy ho mpamonjy sy no Jesosy Kristy hoy ao zay fanasy toerana tato latsika dia olon'Andriamanitra isika, zanak'Andriamanitra isika. Manana hevitra hieverana antsika Andriamanitra amin'izao vaninandro farany zay diavintsika izao. Amen. Fa ny condition fotsiny dia zao ny condition. Aoka atahotra an'Andriamanitra mandritry ny androm-piainantsika na hoe mandritry ny fivanianantsika eto ambony tany ety isika. Aoka atahotra an'Andriamanitra isika. Zay le voasoratra ao amin'ny boky Malaky 3:9-10. Aoka tena atahotra an'Andriamanitra isika. Tsy sanatria ka no le fahoriana tena mahery vaika ny fisehony ny fiainantsika dia hoe anaonao fontsika, anao tsy fanaotsika, andeha amin'ny lalana tsy izy isika. Tsy tokony ho amin'izany mihitsy isika vahoaka an'Andriamanitra. Aoka hitoetra ho matahotra an'Andriamanitra foana isika. Amen. Condition faharoa, aoka androso foana ho an'Andriamanitra ihany koa isika, tahaka andreo zanak'Israely. Marina fa ranomaly sy namena ny teo anoloana, fa ny famporisiana nasain'Andriamanitra nety Mosesy ho azy ireo dia hoe mila mandroso ianareo, mila mandroso foana ianareo. Zany hoe fadio ny mihemitra, fadio ny verin-dalana, fadio ny miala amin'ny Jesosy. Faoka androso foana ianareo. Fa rehefa mandroso isika mpivavaka, isika olon'Andriamanitra, isika zanak'Andriamanitra, dia fantatr'Andriamanitra ny tokony atao. Fantany tokony atao. Efa nambarako taminareo tony le teny nampiton'Andriamanitra ny Isaia mpaminany hoe fa ny zanako sy ny asan-tanako aoka ho adidiko sy andraiko triana. Efa nambarako taminareo ny faminaniana zay nampitony ny Malaky mpaminany hoe le mesura raisiny manoloana ny fahoriana zay tsy maintsy iseho noho ny crise sosialy misy eto ambony tany, noho ny fihetsika ny devoly. Iny ny mesura raisiny amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika, amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia tsy maintsy hanavaka atsika izy. Amen. Dia ho hitanareo ndray ny tsy fitoviany marina sy ny tsy marina, ny manompo sy ny tsy manompo. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka androanana izany. Ary ny condition fahatelo dia ity, tsy maintsy ataontsika ity condition fahatelo ity. Amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika, mahazanak'Andriamanitra atsika, dia tsy maintsy mirotsaka ny tsetra isika manao izay hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'izao vaninandro nambarako taminareo hoe vaninandro farany izao dia romotra ny devoly, masika ny devoly, ary miasa farany izay mafy be mihitsy ry zareo mba hitona ny olona rehetra ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ary mpivavaka tahaka atsika, ny olon'Andriamanitra tahaka atsika, zanak'Andriamanitra tahaka atsika, dia izany tomony mba hiala amin'Andriamanitra, hevitra sy verin-dalana mba hiaraka aminy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Izay ny voatantarina teny Baiboly. Dia manoloana izay indrindra dia maniry fantatr'Andriamanitra fa isika indray izay efa voavojy, isika izay antsoina hoe olon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, dia mba hiasa mafy tahaka izany ihany koa. Hiasa mafy mba anao izay hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, anao izay hampatanjaka ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ary anisan'ny mampahery ahy dia ity, rehefa tena miroso amin'izany tsika, tsy varim-bariny, tsy mipetrapetraka, fa izay mibaiko n'Andriamanitra dia ankatoavintsika, dia omen'Andriamanitra prime isika. Efa tantaraiko aminareo matetika izy ity, fa misy amin'ireo zavatsoa ny lanitra, tsy azon'Andriamanitra tanterahana raha tsy efa mandeha
araka ilay baikon'Andriamanitra isika dia ny fampandrosoantsika fanjakan'Andriamanitra na ny fampatanjahantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Zao voalaza matitoko fahenina andiny fatelo amby telopolo andiny faraika amby telopolo aloha dia aza manay ianareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona sotronay na inona no tafinay. Tandremo zany manahy ny matahotra sy mitebiteby fa efa nampitandrina ny tompo Jesosy eto. Andiny faharoa amby telopolo fa izany rehetrarehetra zany hoe inona no hoaninay inona sotronay inona tafinay zany rehetrarehetra dia katsany jentilisa fatratra. Jentilisa tena pikatsaka fatratra n'izany manao zay azahoana n'izany hoe ahoana fomba tao azahoana sakafo azahoana rano sotroina azahoana fitafiana enina dia aminona olona azy dia ahoana no atao mba azahoana zany rehetrarehetra zany. Fa izany rehetrarehetra zany no katsany jentilisa fatratra. Andiny fatelo amby telopolo raha te fitan'Andriamanitra hoe manatanteraka mibaikonsika dia ny ampandroso fanjakan'Andriamanitra sy ny ampatanjaka ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'izao andro faran'izao zany a miandratsika ho amin'izany io Andriamanitra io. Manamafy an'izany ny voalasan'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo. Zao ny voasoratra Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay milo ahy tsika rehetrarehetra toka eto na iza n'iza ka milo an Jesosy manana an Jesosy zay milo ahy ny asa ataoko no ataony koa. Tsika io zany dia natao anao ny asa zay efa nataony Jesosy. Ary anao asa lehibe no zany aza izy satria izao makany amin'ny ray. Mihoatra lavitra no zay asa vitan'i Jesosy no nambaran'i Jesosy hoe ho vitantsika. Ka mila manao hetsika mihitsy zany isika mandray mibaiko an'i Jesosy manatanteraka sitrapon'i Jesosy. Fa zao ny prime na hoe valisoa omenantsika. Andiny fatelo ambin'ny folo ary na inona no angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany. Mpankalazana ndray amin'ny zanaka. Aoriana ny hetsika ho ataontsika amin'izao andro faran'izao isin'ilay andro mahory. Raha manao hetsika tsika andeha hitoroteny andeha hijoly vavolombelona andeha hitaona ny olona mba ho an'Andriamanitra ho an'i Jesosy ho ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia io a ny prime. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ho ataoko izany. Na inona no angatanareo amin'ny raiko any an-danitra dia ho azonareo izany. Andiny fatelo ambin'ny folo sy ny faefatra ambin'ny folo no misy an'izay teny izay. Ka engane ka manomboka amin'ity androandroany ity dia tsy ho isan'ny olona manahy intsony ianao na mitebiteby intsony na matahotra intsony. Fa hitodika amin'Andriamanitra velona ianao. Ary ino andreo teny zay fanambarany ato anatin'ny Baiboly ity. Fa tena arabaky teny amin'izao andro faran'izao isin'ny andro mahory dia mintsika fa andray atanana antsika izy, andray adidy antsika izy, andray andraikitra antsika izy, anavaka antsika izy. Tena ho avany arabaky teny isika asioteka faran'izay mafy ho an'Andriamanitra. Alleluia, amen. Ary fanampin'izay a ianao aza mba miombona hevitra na saina amin'ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ty na iombona hevitra saina amin'ny jentilisa. Ohatra hoe miandry taxi be anao na matsaka eny amin'ny pompy na manasalamba eny dia iombona hevitra iombona saina amin'ny olona anao hoe tena crise zao fiainana zao, tena mafy zao fahoriana zao. Aza miombon-kevitra amin'izany ianao satria ianao a tsy mitovy aminy, tsy mitovy amin'ny olona rehetra no Jesosy zay fa ao anatinao. Amen. Ianao fotsiny tsy tantara tsy laza hoe zay tsy mba tahaka izany, zay zao tena rasakafo tena manzay tsara mihitsy, na fitafy tena manana taloha tony zao santiona tonaovanay tony. La zay ny olona dedaka sy matiambo eo anao
le izy ke ho ataon'Andriamanitra amintsika tokoa hoe tena ho avantsika amen fa tokony ataonao dia mitoro-teny aminy mijoro vavolombelona aminy mitona azy mba anatona Jesosy ambarao hoe ekena fa misy tokoa ny fahoriana eto ambony tany ity fa raha manatona Jesosy ianao araka ny teniny Matthieu 7:20 omeny fitsarana ianao araka ny teniny John 10:10 omeny fiainana be dia be ianao araka ny teniny John 7:20 omeny fiadanana ianao manatona Jesosy zany tokony ataonao anetananao azy amen dia farany vakiko aminareo ty salamo 7:20 ity dia isika ny mamaky andin-tsoratra masina dia manaova amen fandroany no ataon'Andriamanitra tanteraka amintsika le izy zao voasoratra Jehova no mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory aho tanteraka aminao anie zany andininy faharoa mampandry ahy amin'ny amaitso izy mitondray eo morony rano fialan-tsasatra izy alleluia azonao ona ve le teniny mampandry ahy amin'ny amaitso izy zany eo ambony gazon ianao amin'ny tsy lanilany mitsilalahy fatsanatry misy kasikasiny eny amin'ny arabe ny mivovoka eny fa eo ambony gazon ianao zay hoe mampandry ahy eo amin'ny amaitso izy fanampiny mitondray eo moron-drano fialan-tsasatra izy inona dikan'io vakansa tsara ve vakansa moron-dranomasina ve dikan'io tsy mbola nanao vakansa tena moron-dranomasina ka mianao hatramin'izay fa amin'izao isin'ny fahoriana izao indrindra no anaporifon'Andriamanitra hoe tsy anao mitondra fiainanao fa izao mitondra anao eny amorony ranomasina fialan-tsasatra izy ho tanteraka resany asioteka sorokoraka mafy be andiny fatelo mamelombelona fanako izy mitarika ahy amin'ny lala amin'ny famarinana noho ny anarana izy andiny faefatra eny mampahery be koa ty teny ity eny na dia mandeha mamaky ny loasa alika fahafatesana zao dia tsy atahotra ny lo zao fa ianao no amiko njoro-akazonao sy ny tenao reo no mahafatahotra rehefa tena dinina le teny dia tako zao na dia mandalo fahoriana faran'izay mafy azy ny olombelona eto ambony ty tany ity izao kosa tsy mba matahotra tsy mba matahotra zavatra iseho rapitso satria nahoana nitsoro-akazonao sy le tenao Andriamanitra no mahafatahotra amen tahaka ny hoe mandeha eny anaty aly ianao dia fanena amin'ny bibidia fanena amin'ny ambodia dia ny Andriamanitra miaraka amin'le tena eo anoloanao inona zany natahoranao tsy misy fa ny Andriamanitsika mamonjy atsika andiny faefatra andiny fadimy mamelatra latabatra eo loko eo masofavalika ianao monisy diloilony loko ianao ny kapoka feno dia feno fahagaganaka zany eo alohan'ny fahavalonao mpanondromolotra anao mpanao tsinitsiny anao eny ho any olon'Andriamanitra anao hoe azy anao olony anao zanany anao mamelatra latabatra inona daholo ny eo amin'ny latabatra ao sakafo dia mihinana ianao teka mafan'Andriamanitra isika andiny faeniny entiko fa soavina sy famindrapo no anarakay amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ohatran'i Jehova andro lavao andro tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra tena hivavaka be mihitsy ary ilaza hoe Andriamanitra tsy hivadika aminao zany tsy alina aminao zany amafisiko androany ny kontrako hifanaovako aminao fa tena alompanao marina ary misy zay voalazanao fa na dia misy ary ny andro mahory ho avanao ao na dia misy ary ny andro mahory
dia horaisina ho adidy sy andraikitra zao na dia misy ary ny andro mahory dia hafa kely mihitsy ny fitantanana ho ahy hivavaka arak'izany isika ny mpidera kosa tonga dia miakatra ety anoloany samy mivavaka izy halleluia 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 misaotra anao Andriamanitra mame voninahitra anao la izy atray atraiko mandrakizay mandrakizay halleluia halleluia misaotra misaotra indro amafisinay ny fanekenay fa anao zahay tsy ala aminao zahay tsy vadika aminao zahay fanompanao hatramin'ny farany zahay amen 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 mino zahay fa mandray atanana ny fiainana rehetra ianao malona zao fahoriana misy amin'izao vaninandro farany zao mandray adidy sy mandray andraikitra anay ianao manavaka anay tokoa ianao Andriamanitra olonao zahay zanakao zahay dia ho amarininao avokoa zany rehetra etra izany fana lehibe ho ataonao eo amin'ny fiainanay misaotra Andriamanitra misaotra 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 halleluia amen andao ataontsika miaraka le hira hoe hatramin'ny farany tena atao avy amin'ny fonao rehetra ny hira akopimo masonao apetra amin'ny fonao ny tananao nasandrato mihitsy ny tananao tena atao avy amin'ny fonao rehetra le hira hatramin'ny farany asandrato ny tanatsika atao avy amin'ny folo rehetra ny fiderana
Misaotranao Andriamanitra, misaotranao ry Tompo fa anao tokoa zahay hatramin'ny farany, ary hita mivoninahitra ao zahay amin'izao vaninandro farany izao. Misaotra Tompo. Amen. Makatoerantsika. Dia andeontsika roso hitondra ny fanatitra amin'ity androany ity. Na ianareo ny tokantrano any aza dia mba manokana fanatitra ho an'Andriamanitra, satria nanompo an'Andriamanitra ianao androany. Dia hitondra ny ampafolo-karena isika. Ny atao hoe ampafolo-karena, ampafolon'izay ny tahian'Andriamanitra anao, ampafolon'izay no men'Andriamanitra anao. Ary mila matoky amin'ny fanaovana izany mihitsy isika fiangonana io. Amen na? Amen na? Na dia efa mendoa aza ny fahoriana eto ambony tany, ary mbola ho avy le tena fahoriana lehibe aorianao, dia aseho foana hoe ianao dia matoky an'Andriamanitra ka tsy miova mihitsy fa tanteranao foana ny ampafolony. Dia rehefa ave moa tatazantsika eny atoerana eny fanatitra fanaontsika mazatra. Dia ao anatin'ny fotoana naterantsika ny ampafolo-karena ty anoloana, dia misy moa ny fanoana ny misiontsika ety anoloana, dia tanterao hatrany hatrany zany tompoko. Andahoarintsika anao hira anankiray eo mpipetrana ihany dia mandrositsika hitondra ny ampafolony izay efa nitahin'Andriamanitra antsika. Mandrositsika tompoko. Satria moa fety ny androandroany dia alonga amintsika hitsangana dia ndaontsika hiaraka andihy. Sady malatra ny ampafolo-karena ianao manao fanatitra ao dia andihitsika hideran'ny tompo ao anatin'izany. Tira tu putica bonina, dice,
Sofinianzo Madagascare, Pelarulla Mano Madagascare, Idiranto musica funina, Iceie, Madagascar. Sofinianzo Madagascare, Pelarulla Mano Madagascare, Idiranto musica funina, Iceie, Madagascar. Samiara makatorantsika isika ivavaka tsika tompoko raha io misaotra noho ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay androany teto misaotra sy makasitraka anao zahay ny amin'ny afatra izay nampombanao ny mpanomponao ho anay rehetra ka dia manana finoana izahay ka tsy manahy tsy matahotra tsy mitebiteby manoloana ny fahoriana izay tsy maintsy iseho ito ambony tany ity amin'izao andro farany izao ianao ny raha anay miay anay mihoatra noho ny fiahian'ny voromanidina ianao miay anay mihoatra noho ny fiahian'ny voninkazo maniry ianao tena miay anay iara-baky teny ianao noho ny amin'i Jesosy Kristy zanako alay tokanao amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano andray fahasoavana avokoa zao fiangonana ray manontolo izao misaotra tompo amen dia miravintsika tompoko